mahakasika rehetra ny Cohen Andreas faly miaran-tsoa amin'izao ora sy fotoana androany izao. Zava-dehibe indrindra moa no ifampiresahantsika eto lalandava zany mahakasika ny fitsaboana ara-panahy amin'ny fomba gasy sy tranainy indrindra izay ataoko. Maro aminareo no mametraka fanontaniana mandrakariva mahakasika an'izany. Ny tenako moa dia mpitsabo vintana zany, mpitsabo aretina ihany koa, karazana aretina maro isan-karazany na ny vokatry ny mosavy zany na ny aretina voajanahary dia isan'ny tsaboin'ny tenako avokoa zany rehetra izany. Ao anatiny maromaro ny fanontaniana ao anatin'le izy amin'ny fomba gasy, amin'ny fomba ara-panahy, izay fomba gasy tranainy indrindra izay nataon'ny Ntaolo razantsika hatramin'izay. Izay no fitsaboana, izay no fomba fitsaboana izay ataon'ny tenako zany. Zava-dehibe indrindra ny mampahafantatra an'izany sy ny mahalala an'izany fa ho fanasoavana, asa fanasoavana ny mpiara-belona rehetra eto ambonin'ny tany ity asa fitsaboana ara-panahy izay ataoko ity. Mampiasa ny sorabe na ny sorabe arabo zany na ny soratra hebreo ny Cohen Andreas faly miaran-tsoa. Mampiasa ny fitsaboana amin'ny fomba ara-panahy, izany hoe misy ny fampiasana ny karazana kabale na ny teknika ara-panahy maro isan-karazany ahafahana mitsabo sy mamaha ny olana maro isan-karazany izay misy eo amin'ny fiainan'ny olombelona tsirairay avy. Inona olana eo amin'ny fiainana dia azo vahana avokoa zany, na ny olana ara-pahasalamana izany na ny olana ara-piainana amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ao ny olana ara-pitiavana, ao ny olana ara-tokantrano, ao ny olana amin'ny resaka fananana taranaka izay ataontsika hoe misy mpivady izay maniry mba hana-taranaka, maniry hitsabo tena mba hananana an'izany taranaka izany zany dia azo atao tsara ny mitsabo anareo tsirairay avy izay mitady taranaka rehetra ireny zany. Zava-dehibe zany tafiditra ao anatin'ny asa fanasoavana izay ataoko ihany koa zany amin'ny mampitsabo ara-panahy ny tenako. Manarakarak'izay ho anareo izay rehetra izay maniry ny hampandeha ny varotra izay ataonareo, hampandeha ny orinasa izay natsanganareo na orinasa ataontsika hoe orinasa vaventy zany na orinasa majinika, na varotra majinika izany na varotra vaventy dia azo atao tsara ny manatona ny tenako na manao à distance ihany koa an'izay rehetra alavitra raha maniry ny hisitraka an'izany hoe fitsaboana ara-panahy izay ataoko izany ianareo. Mahazo ny torolalana ara-panahy ianareo mba ho arahana tsakan'ny sy andafany, hampandeha ny tsenanareo, hampandeha ny orinasanareo, mahazo fisintomam-bola ihany koa ho fampandehanana an'izany varotra sy asa tena izay ataonao zany n'inona karazany. Tsara aloha manamarika fa rehefa maka ireny fisintomam-bola ireny ianareo dia misy isan-karazany ilay fisintomam-bola arakaraky ny asa izay ataonao zany, ny asa tena izay ataonao. Dia arakarak'izay izay no ilantsika ny consultation dia tsara marihana ampahafantarina mazava hoe ohatry ny ahoana ilay sehatra asa izay ampivelarina. Raha varotra izy dia mba hamafisina kely hoe varotra majinijinika sa varotra somary vaventy, ohatrohatr'izay zany ohatr'izay ihany koa na ny orinasa ihany koa zany dia tsara marihana tsara ao anatiny hoe orinasa madinika na orinasa vaventy. Ilaina ny manao ny consultation na ny fizahana mialoha zany mba hanasoavana ny tenanao ihany ao anatin'izay, ahafahantsika mamaha ny olanao dia tsy maintsy fantarina aloha inona ny fototry ny olana izay mahatonga anao manana an'izany olana izany. Inona ny fototry ilay olana?
ny olana rehetra dia ara-panahy no vahaolana ahafahana mamahany zany olana rehetra zay sedrainao zany. Ao ny olona zay mety ataoko hoe miarina kely amin'ny fiainany dia miverina mifitetaka sy miraraka indray, milamina kely ny fiainany dia misy tsy fitezan-javatra indray. Ireny rehetra ireny sakatsakana madinidinika rehetra ireny dia tena tsara dia tsara ny manao consultation sy ny mijery tsara ny fototry ireny olana ireny fa ara-panahy ny vahaolana ao anatiny. Izany hoe tsara ny manao ny fitsaboana sy famahana olana à distance na mivantana eto amiko zany mba ahafahanao mamantatra sy mahalala an'ilay fototry ny olana eo amin'ny fiainanao, mahatonga ny fiainanao tsy mety tsara, mahatonga ny fiainanao misy alahelo lava, mahatonga ny fiainanao tsy matsangan-javatra ianao amin'ny fiainana, manam-bola fa tsy matsangan-javatra ao anatin'izay. Ho anareo rehetra ihany koa zay eo an-dalam-pitadiavana asa dia afaka manampy ihany koa ny tenako, ary ho an'ny rehetra izay mitady asa dia misy tolotra zany offre spéciale ho an'ny tsirairay avy, izany hoe tsy hoe tolotr'asa akory fa offre spéciale amin'ny resaka saran'izay vola izay tokony ho aloha eto amiko zany dia misy ny sarany spéciale ho an'ny tsirairay avy izay sara manokana zany ho an'ny tsirairay avy izay maniry ny hitady asa ka hikarakara sy hisitraka an'izany hoe fitsaboana ara-panahy izay ataoko zany mba hahitany asa, mba ahafahany mivelona zany eo amin'ny fiainana. Zava-dehibe zany ary tena ilaina dia ilaina indrindra tokoa zany amin'ny mpitsabo ara-panahy ny tena moa dia miezaka mandrakariva mampafantatra ny tsirairay avy ny fisiako zany mba hanamora ny fiainanao, mba ihany koa hanamora ny fifandraisantsika, ahafahako mamaha an'izany karazana olana maro isan-karazany izay misy eo amin'ny fiainanao zany. Misy moa ilay fomba fiteny hoe aza mamihana ny soa ho eo aminao irery ihany, izany hoe n'inon'inona zany fanomezam-pahasoavana izay nomen'ilay mpahary zava-tsoa zany ary tsy tokony ho fihinana ho an'ny tenako irery ihany zany ka izany indrindra tokoa no mahatonga mijoro mandrakariva ao anatin'izany hoe fitsaboana ara-panahy ny fomba gasitrana indrindra izany. Mpikambana ara-dalàna ao amin'ny ANTM ny tenako, Association nationale des tradipraticiens de Madagascar, izay hivondrona ny mpitsabo rehetra amin'ny fomba ara-panahy sy ara-pomban-drazana eto Madagasikara, ka izany indrindra no hijoroako mandrakariva ao anatin'ny sehatra ara-dalàna ho an'ny tsirairay avy izay maniry ny hifandray amiko dia apetrako eo ny numéro téléphone, lahara téléphone IAS, lahara téléphone Airtel, ao ihany koa ny laharana WhatsApp, numéro WhatsApp, ao numéro Viber, numéro Telegram, ahafahanareo mifandray amiko amin'ny fifandraisan-davitra, izany hoe amin'ny appel vidéo zany ho an'ny rehetra izay lavitra. Hamafisina hatrany fa afaka atao à distance ny consultation et tout traitement zany eto amiko, izany hoe n'inon'inona olanao dia ny fizahana rehetra na ny consultation dia azontsika atao à distance, n'inon'inona olana hovahana dia ny traitement à distance rehetra dia azontsika atao n'aiza n'aiza misy anao, eny fa na dia any ampitan-dranomasina aza ianao. Mankasitraka antsika rehetra ny Cohen Andreas Falmiharantsoa no narahanareo teto tamin'ity androany ity. Mankasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.